avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes manolotra anao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Mitombo isy ireo olona voan'ny raritsaina eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana. Vokatra ireo olana samihafa sedraina indrindra fiakarany vidim-piainana. Ho mafy ho an'ny vahoaka malagasy ny taona 2020 raha ny zava-misy amin'izao fiandohan'ny taona izao no jerena ho mpamakafaka raharaham-pirenena. Tsy ampy ny fampiaran-dalàna momba ny doroala sy ny doro-tanety ka mampirongatra ireo firetana eto sy eroa amin'izao fotoana izao ho ny teo anivon'ny Alliance Voargasy. Tombanana ivadika rivo-doza ny alakamisy izao ilay faritra andro ratsy miforona any amin'ny 230 kilometatra any atsinanany Antalaho ny teo anivon'ny Foibe famantarana mety ho toetry ny andro. Nodimandry teo amin'ny fahaenina amby 20 taona ny androany Jean-Marie Le Pen, isan'ny filoha mpanorona ny Front National nivadika ho Rassemblement National taty aoriana, isan'ny nampiavaka ny ery akavanana tao Frantsa, ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tombo klasy sy atomgovavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity mitombo isany olona tratran'ny raritsaina eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao vokatra ireo olana samihafa sedraina indrindra ny fiakarany vidim-piainana ankehitriny inona ny vahaolana naroso ny mpitondra fanjakana manoloan'izay matoa andatsoratra Gaetan Andriatsilavo. Sarotra amin'ny fiainana ary tena sarotra ka maro ny vokatra tsy ateraka izany eny anivon'ny fiarahamonina. Raha ny voalazan'ny mpitsabo miteraka ary mampitombo isa ireo olona voan'ny raritsaina ny fahatapahan-jiro, tsy fisian'ny rano, fiakaran'ny vidim-piainana, tsy fisian'ny asa izay midika ho tsy misy vola miditra, ny rivotra maloto, hatrany amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana aza ho an'ny eto Antananarivo renivohitra sy ny maro hafa. Maro ary mitombo isa ihany koa ireo olona miteny irery eny an-dalana, miasa aloha amin'ny fomba hitantanana ny vola ao an-tokantrano. Raha toa ka mba nahavita 20 andro mantsy ny vola niraisina teo aloha, zara raha ny atsasaka izany no vitany amin'izao fotoana, na eo aza ny kady sy ny fiafiana tsy maintsy natao. Efa saika hitovy endrika amin'izao fotoana, ny salama sy ireo mararisaina amin'ny tsy fahafahana mividy fitafy. Ny andro koa mafana rahateo, ka dia samy miboridandridana eny rehetra eny. Misy akony lehibe ilay fisondrotana 100 na 200 ariary, isaky ny 2 na 3 andro amin'ny vidim-bary, savony, menaka. Jerena fa kely izany, fa goavana rehefa tambatra. Mitombo isa ary mihamaro ihany koa ireo mpatory an-dalana, tsy mahavita ho fantrano sahaza intsony. Tsy zaka intsony ny opa sy latsa avy amin'ny tompo-trano, raha toa ka tara fandoavana ny ofa-trano. Maro ireo mipetraka amina efitrano iray, ka ahitana olona misa 9 hatrany amin'ny 10 ao anatiny. Tsy resahana intsony ny fady sy ny tsy faseho masoandro ao anatin'izany. Maro ireo tanora, revy sy tafiditra ao anaty herisetra, kafoana rongony, tsindrompona roro, ajanona amin'ny fianarana. Andramana avokosa rehetra natokana ho an'ny olon-dehibe, any ka miteraka tsy manambady, miditra ponja tsy lera araka ny fomba fiteny, ary lasa tala mihitsy aza. Ny andro ihany koa mafana rahateo. Ireo ream-pianakaviana sasany indray, raha mahazo 2,000 ariary amin'izay bizina hita itsy sy eroa, ny 1,000 ariary amin'iny ihany no miditra ao an-tokantrano, ny 1,000 ariary antsasany kosa hividianana kosoma. Naiza naiza, toerana misy amin'izao fotoana izao, na maraina na atoandro na hariva, feno mandrakariva ireny bara isan-karazany ireny, ankoatra ireo mandalo dia lasa. Fomba entina milaza izany fa izany sisa no entindra malagasy, miatrika izao fahasahiranana mainjady izao. Raha vao miresaka fianarana ianao, na fiofanana, na politika, dia tsotra ny valiny, an'ny mpitondra fanjakana izany. Raha vao miresaka fifidianana, efa fantatra fa izay ihany mpitondra ihany no lany eo, ka inona no andaniana fotoana andeha hifidy, izay ihany koa ny valiny.
raha izany hoe anampy olon-dehibe hitondra enta mavetsatra izany moa izay soatoavina fanaon'ny olona taloha dia fadina amin'izao fotoana tsy tafiakatra minitra akory dia very ny entana ho iny zava-misy iaina ny anivon'ny fiarahamonina avokoa ireo antony sahirana ny malagasy ka maro ny tsy mahazaka izany fahasahiranana izany vao maika iasarotra anefa izany satria tsy maintsy hisy fiantraikany goavana amin'ny vidim-piainana ny fiakaran'ny vidin-tsolika izay tsy maintsy hirosony ny mpitondra fanjakana ho an'ny mpitondra fivavahana aloha eo anatrehan'izany rehetra izany dia ny fanakinana ny fiainana eo anatrehan'Andriamanitra no zava-dehibe sy fampiononana azo antoka ho an'ny mpampianatra sy mpanabe kosa dia ny hoe mila fanabeazana ny vahoaka malagasy mila tsaraina ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fanabeazana ho an'ny mpadala ny fomba mahamalagasy kosa dia mila mamerina ny asina izay very noho ny fitiavantenan'ny mpitondra ny malagasy mila diovina ilay fanotana fady ary ho an'ny mpitondra inona no naroso ny manoloana izany rehetra izany inona ny vahaolana omen'ny mpitondra ny vahoaka malagasy amin'izao fantrana lalina mianjady izao mbola misy ve ny azo antenaina ireny nentina tao anatiny matoan-datsoratra ireny zany la endrikendrika ilay vahoaka malagasy maro anisa eo anatrehany fahasahiranana mianjady amin'izao fotoana izao fa homafoan'ny vahoaka malagasy ity taona ity raha ny zava-misy amin'izao fiandohan'ny taona izao no jerena ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena ity taona 2024 ity izay taona fijinjany loha tsy fahaizany tantam-pitondra tao anatin'izay enitaona mahery izay ary ahina hitarika olana samihafa tsy apozina ihany koa raha ny famakafakana trany olona zay tsy naina mafy na ihany koa diso fa mafy ny mpitondra tao anatin'izay enitaona izay ary ity taona ity no hijinjana sy hiotazana ny vokatra izany vokatra izay ratsy aloha raha ny taremarika sy ny fiainana andavanandro ny vahoaka no jerena ary ina hivadika zavatra tsy ampozina aoriana kely dia raha malala moa reny faneho-kevitra ny mpitondra fivavahana faneho-kevitra ihany koa ny atoko politika sasany za manokana zany mahita hoe raha ohatra ka tsy misy ny fijerevana ny lara-pamehana ho an'ny vahoaka maro anisa dia manahy ihany izahay amin'ny zavatra mety isy eo manahy amin'inona moa anjaran'ny zareo nga manakatra ny zavatra ho tenenina ao anatin'izay zavatra zay ny tena misy manko ny amin'izao fotoana izao nge marina manaiky izay fa misy ny hoe fanenjehana ny fotodrafitrasa etsero fa mipakany amin'le tena fiainam-bahoaka ve eo ny tsy fisian'ny asa eo ny resaka fiakarany vidim-piainana amin'ny PPN ny vidim-bahatra ao hiakatra toatoko hiakatra amin'ny vidin-tsolika ho zaka amin'ny vahoaka ve ny fiakaran'ny karama angamba ny tena mpiasa-panjakana iarahana lala ho an'izay niakatra karama tsy miakana moa zany dia efa mampalahelo antsika miteny zao mbola misy olona amin'ny karama efatralina 5 alina mamelombady amanjanaka nefa nireo olona reo tsy haiko hoe atraizany zavatra mety izy pahitoekarena mpanao politika firaisamonim-pirenena ray aman-driny amin'ny mpanahy hatramin'ireo mpiara-mobinanto karabola sy ara-teknika toy ny Fonds monétaire international no efa nanaitra ny mpitondra anao laharam-pamena ny fijerena ny sosialim-bahoaka tsy mbola izay aloha ny zava-misy amin'ity taona ity araky ny kabary ny andra-joelona farany teo ka antony anairany mpanara-bavaony amin'ny hoe tsy fahadisoana raha vonina hitodika amin'ny tena marary ny vahoaka malagasy amin'izay ampiantona ireo fotodrafitrasa tsy hitondra vokatsoa fa afisehosehoana na ampanantenaina ny vahoaka ao anatin'izay vidangany vidim-piainana amin'ny andavanandro izay tsy mitsaha miakatra ny vidim-bary eny anivony ireo mpanjara eta madinika eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao raha ny tao anatin'izay 3 herinandro manokan'izay no jerena ho mafy araka izany no vesatra miandry ny isa-tokantrano izay fiakarany vidim-bary izay indrindra anatin'izao fotoam-pahavaratra izao Christian Dimby anamafy ny vesatra sy ny fahasahiranany mponina amin'ny andavanandro ny fiakaran'ny vidim-piainana indrindra fa ny vidim-bary eny anivon'ireo mpandinjara eta madinika eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana ho ireo olom-pirenena izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity ahitana taratra izany ny fampihenana ny kapoaka ho an'ny vary ao an-tokantrano sy ny fampihenana ny fandaniana amin'ny ankapobeny zay zao nitako isan'andro miakatra isan'andro anatin'ny herinandro hafa koa na vidiny sy zavatra misy aloha tsy maintsy tsy maintsy hoe atao zay zakany vahoaka zany satria vidim-piainana miakatra dia tsy zao dia rahana mahafantatra miafika zao dia ohatrina moa mivary avy eo tsisy fambolena ny orana tsisy tsy voatazana tsony satria mety ny atoandro rehefa manahirana satria ny atantsy na iva ihany mihinam-bariny olona dia maraina moa fa vitana gote kely sisy mpianatra zany sisy efa mila mihena ny gotena mpianatra sakafo zaiko aloha
Ngany tena marina zao tsy fantatra tsy zakany olona aloha izy za. Avany anosy be zao efa miakatra daholo tovony. Nakavaritra zay efa tonga de niakatra be le varitra. Asa hoe foana fomba marotana zany. Sahirana ny vahoaka. Zany aloha tsy voatazona tsony zany. Misy ara mihinana ny ray alina vao mihinana. Tao anatin'ny telo herinandro no nahitana fiakarana io vidim-bary io raha ny nambaran'ireo mpanjinjara eta madinika amin'ny andavanandro. Ohatra amin'izany, raha toa ka nanodidina ny 503 ariary ny kilaon'ny vary makalika iray volana lasa izay, lasa 703 ariary izany ankehitriny. Torak'izay ihany koa ireo karazam-bary hafa izay saika nahitana fiakarana avokoa. Tena niakatra aloha ny vary amin'izao tena lasa tsy raha reny loatra. Raha vidina 3 arivo izy teo aloha zao izy lasa 703 arivo, 503 arivo. Zao zao prix zao. Zay zao tsy mahatakatra vary fa tsy reo sisa na midimidina io tsy vary fangalana izy zao tao anatin'ny zay fahavaratra zay vary mavokely de makolika. De vary mavokely sy makolika zao fa tsy lanitsy le mivarotra anazy azon'ny vary mavokely zao ny akanana azy 903 arivo ny akanana zao mpambongady. De makolika 703 arivo. De ohatran'ny sarotra be ilay hivarotra anazy azon'ny lafo loatra le izy. Tsy mpividy tsy de anona fa raha mividy izy teo aloha zao raha ohatra mividy isaka faravolana izy zao mahatakatra 10 kapoaka, 20 kapoaka, zao izy 10 kapoaka sisa vidiny de tsy hay hoe ahoana ny anaovana an'izany. Ho mafy araka izany ny fiatriana ity vanim-potoana ny fahavaratra ity, raha izao fiakarana ny vidim-bary izao, ohatrany ireo mpolim-pirenena, izy ireo izay miandry vahaolana azo tsapain-tanana avy amin'ny mpitondra fanjakana manoloana izany. Iverenantsika io ihany mahakasika an'izay vidin'entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandray indrindra ny amin'ny faritra rehefa avy eo. Fa tsy ampy ny fampiaran-dalàna momba ny doroala sy ny doro-tanety, indrindra fa ny fanokafana fanadiadiana lalina ho an'ireo minimanao izany amin'izao fotoana izao. Io no isan'ny antony mampirongatra ireo firetana etsy sy roa, hoy ny teo anivon'ny Alliance Voargasy, kely ihany koa ny teti-bola omena amin'ny ministera voakasika ka tsy mahavita miasa araka ny tokony ho izy. Henri Florian. Valanjavaboary sy toerana manodidina ny valanjavaboary fa ho ihany koa ny faritra maromaro no nahitana firetana tao anatin'ny herinandro vitsy izay toy ny zavanitranga tao ranomafana distrika ny fanadina sy tao Marombal lalana miazo ny Faradofay Omaly. Mbola tsy tafiditra ao anatin'izany ny faniasan'ireo tebokafo marobe eny anivon'ny lalam-pirenena fa efitra mampitohy ny Antananarivo sy Mahajanga. Mbola tsy voaresaka ihany koa ny any amin'ny toerana hafa mety tsy hita sy tsy tazana. Namafisin'ireo mpiantsehatra amin'ny lafin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa tsy hita mazava ny tena fampiaran-dalàna momba ny doro-tanety ity mandraka androany. Mila mitandrina daholo zany tsika menakavy amin'izao fotoana izao ary tokony makafe petra ihany koa amin'ny fampiarana ny lalàna araka ny voalazanareo voalaza ombieny fa rehefa efa lalàna efa hatramin'ny 700 arivo no milaza hoe rehefa tsy hita le mpandoro dia ny collectivité eo akaiky io zany ny tompona andraikitra voalohany amin'izay zavatra zay. Tokony miara-mienta antsika voalohany indrindra aloha tena hiary ny ala ary apiatra ny lalàna mafy de mafy mihitsy ho an'izay tratra manao izany. Eo koa le resaka hoy hoe tokony mandray andraikitra le nyteneny indrindra zany ireo ministera izay misahana ny arena voajanahary eto amintsika kanefa mampalahelo fa ny ministera misahana ny arena voajanahary eto amintsika no kely eto manana indrindra ao amin'ny teti-bolam-panjakana. Tokony hevitra heverina zay raha ny amiko manokana tokony atao vice primature mihitsy ny ministeran'ny environnement sy ny développement durable. Mifandraika amin'izany ny lafin'ny toekarena mitrandraka ala sisa no azahoana vola ho an'ireo vahoaka sasany any ka tsy mandefa eritreritra lavitra. Mandeha ihany koa ny fanaovana saribao ny fakana kitay mba andrahoana sakafo sy ny maro samihafa. Vao maika ia mafy ny ifandraikan'ny doro-tanety sy ny doro ala ity raha tsy misy ny fandraisana andraikitra entitra raha ny fanazavana. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity, raha amin'ireo nanaovana velorano sy fampanantenana tsy tanteraka Andry Rajoelina. Hatramin'ity androany ity ny famahana ny olany famatsiana herinaratra eto amin'ny firenena. Vao maika aza ny tombo ny faharetany fahatapahana nandritra ny feim-potoana nitondrany ny firenena ho ny firaisamben'ny mponina miaro ny zon'ny mpanjifa tamin'ity androany ity. Honina saina. Miverina aminao ny indray ny faharetan'ny fahatapahan'ny herinaratra ho an'Antananarivo sy ny manodidina
ora roa hatramin'ny ora enina zany mandritra ny feptom-piasana eo anelanelany amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 9 ora arivo eo ihany koa ny alina fampanantenana fanambana toy ny andrajoelona herinandro vitsalasa nefa izay fa tsisy intsony ny fahatapahan'ny herinaratra amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora alina andro vitsateo ariana tsy voaja izany ela mipetrahako teto Antananarivo fa tamin'ity fitondrany ity io resaka fahatapahan-jiro sy ny tsy fahavanonan'ny rano dia mbola tsy nisy hatramin'izay taloha zay ny fitondrana tompoko dia olona napetraka nasova-oaka ny fidianana sy nametrahana anareo dia mba jereo rehefa tsy mifanaraka amin'izay ilay izy aza miady amin'ny vahoaka nareo ny fampanantenana dia manahirana be fa ianareo nofidino napetraka karamaina amin'ny etram-bahoaka no tokony hanana programa mazava ka raha vao tsy manaraka an'izay azony olona tenenina ianareo azony olona tianina ianareo azony olona tsikeraina ianareo fa roatra moa tsy azo atao ohatray ianareo dia tena heroda marina zany ianareo tsy iaina ny fahoriana ny ainana tamin'ny taona lasa intsony ny malagasy amin'ity taona ity hoy Andry Rajoelina nandritra ny kabary ny fiafaran'ny taona teo izay tokoa ny zava-misy ankehitriny tsy tahaka ny tamin'ny taona 2024 no misy fa fahoriana mafimafy kokoa zara fa mandeha ny herinaratra raha ho an'ny tanan-dehibe ampin'ny olona ny eo amin'ny tsy fisitrahana rano fahoriana ihany koa ny ainan'ireo tantsaha amin'ny tsy fisian'ny rotsakorany ilain'ny fambolena tsy mijoro tandroka ny vozona iaro ny vahoaka sy ny fananany intsony ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao fa variana amin'ny fiarovana olombitso mpamakafaka politika nanaovana fanadiadiana androany io no isan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny elarana son tranga efa hita sy tsapa fa rehefa alon'ny fety sy aorian'ny fety mitranga ny tsy fandriam-pahalemana ary hita izany tamin'ny fanafiana ny magasin en Cosmos teny Andranomena Omaly ka vola mitentina 20 miliara ariary no lasan'ireo fampanao razy andro fa atoandro benanahary raha ny fanazavana variana miaro ny sezany izao fa fitondrana izao ny mpitandro ny filaminana ka tsy mahita sisy tsy miaro ny vahoaka sy ny fananany intsony eny amin'ny 15 13 misy no saika ahitana maro ireo mpitandro ny filaminana le fahantrana fahantrana foana be da be ny hitanao fa ny kipy mbola mosina fa ndraindray koa nefa tadidio fa nahantra ny vahoaka fa rehefa tsy ao anatin'ny fotoana fety ohatra tsy dia mirongatra loatra le fangalarana fa rehefa kaikaiky fety ohatran'izao matetika na manodidina amin'ny fety dia lasa mirongatra be iny efa resaka toe-tsaina iny zavatra iny en plus tsy mitombona le mpitandro ny filaminana tokony asika sy anara-maso an'ilay zavatra iny lasa ohatra mibanaka fotsiny hoe lasa miangona ery amin'ny 13 mairie iandry ny mpitokona sy andriny ihany fa tsy nametraka an'ilay politika mametraka an'ilay fanaraha-maso akaiky le tsy fandriam-pahalemana tsy mazava ary tsy natao ho an'ny vahoaka malagasy rehetra fa ho an'ny olombitsy ihany ny politika ny fanjakana tsy misy ihany koa fa ny fanolorana vahaolana amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena raha ny fanazavana hatrany rehefa tsy mazava tsara moa ny tanjona tiatsika tongavana rehefa tsy voasorotra tsara ny tanjona tia ny fitondram-panjakana andehanan'ny vahoaka rehefa tonga ny fifampiarabana tratran'ny taona natolotra ny fitondram-panjakana tsy mazava fa ohatrany hoe natokana ho an'ny 500,000 ny malagasy fotsiny le fiarabana tratran'ny taona sy le vinavina mipetraka ao dikan'izay zany azo atao hoe very fanambola-velona foana ny malagasy hany ka samy manao izay ndaniny kibony tsisy tsony le azo atao mba enjehan'ny eritreritra ohatran'ny taloha reny hoe aloha enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritreritra zany hoe tsy ao amin'ilay malagasy tsony ny akabile tsy malagasy tsony le tena hoe conscience tena feo amin'ny fieritreretana zany zany zavatra zany tsy voasotrany hoe tany tsy misy fanjakana moa zany ny zavatra amin'izay hoe satria tsisy mamahan'ilay olana tokony ijoro amin'ny fiarovana ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana fa tsisy natao iaro ny tombontsoany olotokana dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny tseny vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka amin'ny ary efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mintsy kely fotsiny ane dia efa ampy
way ary tena mandroatra be a malefaka ery lampo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimbatana vaolinina 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra vaolinina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadivana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra loviatra karo vaolinina vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao vaolinina ampiasaina. Fêtez Noël chez Batimax avec des offres qui illuminent vos projets. Du 9 décembre au 11 janvier, une réduction allant de 5 à 70%. Chez Batimax, Noël rime avec économie. Batimax, la qualité au meilleur prix. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 janvier 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Yes. Mamerina ny arambatra ny tongo-klasy tongovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny ala ity oetsika nokafan'izay nanatanteraka fionana voalohan'ny taona solitenany mpitarika fikambana ny mpanjono izay mivelona ao amin'ny faritry Andaboy amin'izao fotoana izao. Fotoana izay nanaovany izy ireo lahadinika mikasika ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny base toliara ihany koa ahafahan'izy ireo misitraka ireo tombontsoa iombonana ho an'ny mpanjono na izany eo amin'ny lafiny sosialy na ny fampananana asa ho an'ny tanora ihany koa anatin'izao fanombohana ny taona vaovao 2024 miandrandra fampandrosoana raha-toe-karena sy sosialy hoentin'ny orinasa base toliary ireo solitenan'ny mpanjono miasa atao amin'ny sisi-dranomasiny toliary renivohitra sy ireo mivelona ety amin'ny faritry Andaboy toerana izay ametrahana ilay trano fitehirizam-bokatra sy port jeté ampiasain'ny orinasa base toliary araka ny fantatra tao anatin'ny fionana voalohany amin'ity taona vaovao 2024 ity nataony ireto solitenan'ny mpanjono no zanadriky ny ovafo ireto zahay taloha niaraka amin'ny zanadriaky moa fa lafa tsy nisy fiova raha tiky na misy fitakam-panahy zay ka niala zahay miaraka amin'ny bazy amizay zay niaraka amin'ny bazy ahasoanay ahasoa ty fiahina ay amin'ny ty vady manjana ay amin'ny ty velomam-po ay zay niaraka amin'ny bazy hinaniky zao zahay fikotany besako koa naniky zao hanentany koa aho zao mitsangana ny kao hanentany tanora reo koa hiaraka amin'ny bazy zahay aby fikotany besako aho hiasa fanjakana tsika hinaniky zao hanoheratsika ziazy mpavandivandy reo. Ity orinasa base toliary ity no antenainy ireto mpanjono ireto izay nikambana atao amin'ny fikambanana zanadriaky teo aloha ireto fa hanatsara ny fivelomam-pon'izy ireo amin'ny alalan'ny fiahina ara-tsosialy sy fanomezana asa. Satria base toliara mba manao fampandrosoana ka leo koa aho mba nivadika any koa fa tsy hoe ty fivadihako any hifankalainako amin'ny ty raha maro hikontrevako amin'ny ty raha maro fa mba tokony hampandrosoana anay ty fiainanay zay anako tsy miasa mba tokony hiasa na vata koa aza raha mba misy asa menjika ahy ty aho mba tokony hiasa laha tsy misy menjika ahy ty aho afasan-jazatena avao moa mandeha manao kinanga fiainy ka fitaova rotakinay hananovanay kinanga fitaova maro samihafa zahay mila glacière bevata reny mba angatahanay io mba ho tanteraky. Tsy miara-dalana intsony amin'ireo olombitsy mpisakana fampandrosoana ireo mpanjono eny amin'ny faritry Andaboy. Fantatra izy ireo tsara fa tsy sakana ny asa fivelomam-pon'ny mpanjono ilay fotodrafitrasa apetraka eo amin'ny toerana io. Fa io base toliara io hampandroso antsika na fanafoa to am'izay najiaky tao nefa rehefa resy lahatra fa hampandroso any Madagasikara tiliara sy njinjanjinja tsika eny amin'ny faritsy Andaboy dia mbo manentana anareo aho mba ho tonga saina fa tsy hanohitsy amin'ireo olombitsy izay manohitsy malay fampandrosoana fa tsy misy olo halay fampandrosoana ety ambony tany
Zanahary nanome hanao zao habola zay balita tsy nambininy tsy hanao mangetaheta anabony rano zao tsika mahanja anabony tany harena mba anao tsika mahantsa anabonato ka manentana anareo aho fa Zanahary nanome antsika io harena io. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no ny fampirary soa ireto solontenan'ny mpanjono ireto na tratra izay taona vaovao izao. Nanomboka omalenina janoary ny fidirana ho an'ny fiofanana mikasika ny interprétariat ao amin'ny LMMI Académie ao Mahajanga. Efa natratra 3 amby 10 ny andiany voalohany amin'ireo mpianatra. Anja Robert Kolomanjanga. Ny alatsinainy 4 janoary 2024 no nosafidiny ny LMMI Académie eto Mahajanga ho fidirana amin'ny fomba ofisialy. Ny LMMI Académie dia isan'ny sampam-piofanana natao an'ny tanora manana BPC no miakatra, manofana azy ireo matianina amin'ny setry ny interprétariat sy ny assistanat de gestion. Eto moa zany dia mampianatra ny hoe bebe koa zany resaka hoe teny vahiny ary ny anankiray dia ny resaka fitantanana. Le fitantanana aloha zany mbola miandry kely any amin'ny volana mars any fa ny teny vahiny interprétariat zany ny fianaran'ireo ankizy andika teny vahiny. Raha aloha zay dia ihany koa le izay hianatra ny teny vahiny araka ny tokony ho izy toy ny hoe ny français, ny anglais, ny italien, ny allemand, ny espagnol. Zay zany no sy ny mandarin ihany koa. Mpampianatra efa zatra raha avokoa no manofana ny mpianatra eo anivon'ny LMMI Académie. Ny LMMI Académie radio dia manana ny mampiavaka azy manokana. Raha oharina amin'ireo centre hafa aloha zany ny LMMI Académie dia nomenareo fampiofanana ara teknika toko hoe mafonja satria miaraka amin'ireo hoe mpampianatra anisan'ny mba hoe mahay ihany eto Mahajanga. Ny faharoa manaraka an'izay ny dia omeny maimai-pona ny fianarana ny informatika ho an'ireo mpianatra atao. Na mianatra langue io, na mianatra interprétariat io, na assistanat de gestion dia omena an'izay cours gratuit ana informatika ary fahatelany koa rehefa hianatra informatika moa zany ireo dia izay mpianatra rehetra ato aminay dia mahazo ny wifi gratuit zany hoe afaka se connecté amin'ny internet ry zareo ato amin'ny LMMI Académie natao ho an'zareo zay. Efa mahatratra 3 ny mpianatra eo anivon'ny LMMI Académie ankehitriny ary mbola misokatra ihany koa ny inscription. La mandray mpianatra tsika satria marina hoe vaky voalohany ty fa tsy dia ela loatra satria tsy maintsy misy soratra trarina moa zany io araka ny fantatra teo dia tsy dia ela tsony angambany raha misy angambany eo amina herinandro na andro vitsivitsy fotsiny sisa zany tongava ty amin'ny LMMI Académie na dia hijery fotsiny hoe ahoana zany fomba fampianarana zany tia fantatrinareo ahoana zany inona no atao ato amin'ny LMMI, inona ny fampianarana misy ato amin'ny LMMI Académie ahafahanareo mivoatra ihany koa amin'ny fiainanareo satria fampianarana omena dia hoentinareo manatsaratsara fiainanareo ho rapitso. Araka izany dia misy ny cours du jour, misy ihany koa ny cours du soir ao amin'ny LMMI Académie. Raha aliana te hafe ny interprétariat sy ny assistanat de gestion ianao dia antsony 037 02 810 22 na ny 038 21 810 22 LMMI Académie. Isan'ny sampam-piofanana manana ny mampiavaka azy eo anivon'ny université any Mahajanga ihany koa amin'izao fotoana izao ny école de tourisme et de l'hôtellerie izay manana parcours miisa 4 lehibe. Misy cycle cours izay isan'ny vaovao ihany koa any an-toerana natokana ho an'ireo te hanamafy ny traikefany ao anatin'izay. Anja Robert. Natao an'ny mpianatra rehetra manana ny diplôme baccalauréat ny fiofanana eo anivon'ny école de tourisme ao amin'ny université ny Mahajanga izay isan'ny sampam-piofanana izay ahafahan'ny tanora mahafehy ny sehitry ny fizahantany. Tourisme moa dia efa fantatsika fa niorina tamin'ny 2011 izay nahazo ny fankatoavana tamin'ny 31 janvier 2013 ary avy eo misy ny licence ato ary misy ny master. Ny école de tourisme zany dia mampianatra ny ankizy mba hanana ny traikefa faran'izay ambony indrindra amin'ny resaka fizahantany. Mizara 4 mazava tsara ny parcours eo anivon'ny école de tourisme. Parcours voalohany misy ny hôtellerie, faharoa misy ny parcours guide touristique bilingue français anglais, dia misy ny parcours ingénierie touristique et culturelle,
dia misy ny parcours création et gestion d'entreprise touristique. Zava-baovao eo amin'ny école de tourisme ihany koa ny cycle court mandritry ny telo volana izay ahitana lalam-piofanana maromaro. Ao ny métier de gouvernant d'hôtel, métier de réceptionniste d'hôtel, métier de restauration et métier de cuisine. Marina fa io fampiofanana io dia efa manomboka ny fisoratana anarana ary mifarana amin'ny 31 janvier 2025 ka dia manentana antsika rehetra mba hiazakazaka anantona aty amin'ny école de tourisme zany hisoratra anarana. Manaraka ny fenitra izay takiny ny mpandrara sy ny mpisetra rehetra eo anivon'ny fizahan-tany ny fiofanana eo amin'ny école de tourisme ary izay ihany koa no isan'ny mampiavaka azy. Ny école de tourisme dia miara-miasa akaiky amin'ny resaka eo amin'ny sehatra hôtellerie dia misy hôtel au niveau international maromaro miara-miasa amin'ny école de tourisme. Ohatra ny any Maurice efa marobe ny fiarahamonina izay natao tsy maintsy misy ny convention izay signé ny vitan'ny Tale Sonia izay vao mahazo mandeha ny ankizy mandeha manao stage any Maurice. Misy ny ankizy efa miasa mihitsy nefa manjato ny ankizy izay nandalo amin'izany fiofanana zany dia ankoatran'ny hôtellerie miara-miasa amin'ny University of Mauritius zahay University Technology of Mauritius dia ao ihany koa ny université any France tsy hoe la afaka herinandro misy ny fiara-miasa vaovao convention vaovao miaraka amin'ny université de Nice dia ankoatran'izay moa ny amin'ny resaka hôtellerie raha eto an-toerana izay manaroatra misaotra ny hôtely rehetra eto Mahajanga satria dia misy ny fiara-miasa akaiky amin'ny fandraisana amin'ny mpianatra miofana amin'ny hôtely eto Mahajanga. Natao mirary dia mirary ny saram-piofanana ao amin'ny école de tourisme Mahajanga raha mahalinanao ary ny homatianina eo amin'ny setry ny fizahan-tany mitongava mianatra ao amin'ny école de tourisme Mahajanga eo anivon'ny université ny Mahajanga. Iverenantsika vetivety ny vaovao manodidina ny vidim-piainana sy ny fahasahiranana mianjady ny malagasy amin'izao fotoan'izao fa hiazo any antsiranana vetivety sika. Ia mafy ny olana ara-tsosiala ho antsiranana raha miakatra tsy angijanona ny vidin'entana indrindra ireo ilaina amin'ny fiainana andavanandro raha ny fanadihadiana natao. Manampitrotraka ihany koa ny fotoana ny rotsakorana izay mampitaraina ny roponina ny antoerana amin'izao fotoan'izao. Stanio Bezara Kolo Antsiranana. Tapitra ny fity na namaivana ny fahasahiranana ny ainana nandritra ny taona ka miverina mandodona ny vilan'ny tsirairay ny vidim-piainana. Na ny tanora, na ny olon-dehibe, na ny antitra, samy manaiky seresy lahatra amin'ny fahasarotam-piainana. Manomboka amin'ny vary menaka hatramin'ny charbon, miamafy ny fiakaran'ny vidin'entana isan'andro hoy ireo mpanjifa. Tegna misy différence be zegny par rapport n'ilay taloha. Izy io zegny tegna dira be ilay fiainana. Indrindra fa ny raha tadiavin'ny vahoaka andavanandro zegny tegna hitako problème amintsika izy io ty. Izy io ty nahay sarotro, vary lafo, menaka lafo, charbon 50 000. Undray vahiny avy amin'ny tena herignandro vahiny avy anao fa montso. Karakory atao olo aby ty. Niakatra zegny vidin-draha tegna fa tsy zaka ny vola miditra amin'olo tsarakaraiky zay fa indrindra zay madiniky. Sarotro aminay zay fiainana izy io ty. Efa tsy mitsatra ny fiakarana vidin'entana nefa mbola tsy misy orina. Miteraka fanahinana lalana mety ho vokany hoy ny fanazavana rehefa miditra amin'ny fotoam-pahavaratra isika. Mikasiky vidin-draha bazary moa volagniny na lafo izy io na azo tseniky misy malegny fo. Izy fa nanonga be ny siramamy, ny menaka nanonga, PPN raha jiaby nanonga. Ary izy koa latsaka maleny io, atsika io mahay ho sasahirana hely fa na niakatra rô ny vidin'ny mpiainana. Olana lehibe ihany koa ny fahatapan'ny lalana izay manasarotra ny fitaterana ny entana. Hitan'olona ho manampitrotraka ny fiakaran'ny vidin'entana izany. En plus amin'izegny le lalana tokony andeha servir antsika eto koa zegny mitondra les provisions antsika ty zegny izy koa misy problème ao zegny tapaka izy io ke mety hiakatra bibiny ty koa le vidim-bary ty raha ohatra ka miziziky tsara le maligny ty. Tsy afaka manadino fa vao avy ny farana ny fety krismasy sy ny farantaona ary zao kosa ny fiainana andavanandro no efa miantro ny olona. Miariary zao fa tsy maharaka ny zava-misy iainan'ny mponina ny fitondrana, tsy misy fandaminana mazava na vahaolana aingana analafahana ny tsindro ara-tsosialy. Mbola traiza ny faharetan'ny mponina ary raha oviana no ifony tompona andraikitra.
tombanana ivadika rivo-doza ny alakamisy ho avy zao mialohany idirana an-tanety ilay fahatranjo ratsy miforona ny amin'ny 203 kilometatra atsinanany an-talahany amin'izao fotoana izao hoy teo anivony foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro anambana hiditra ny tapany avaratra Madagasikara ny sabotsy ho avy zao araka izany ty faritra andro ratsy ity raha ny fanazavana Daniela Minortso. Vinavinaina itombo hery ka mety hivadika rivo-doza ny alakamisy ho avy izao ilay fahatrandro ratsy miforona ao atsinanany ranomasimbe indianina raha ny voaray teo anivo ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro androany. Ity fahatrandro ratsy miforona ity izay anambana ny tapany avaratry ny nosy ny sabotsy ho avy izao raha ny fanazavana. Ny fahatrandro ratsy misy izy io any amin'ny 570 kilometatra atsinanany an-talahany misy ny ivony izy io tamin'ny tiany io ty zany. Mikisaka miakandrefana izy raha ny tsokazy misy azy aloha zany dia mbola mijalo fahatrandro ratsy izy zany mikisaka miakandrefana izy manambana ny tapany avaratry Madagasikara izy mivirana any amin'ny fahatry sava any amin'ny farany herinandro anoany ny sabotsy zany raha ny tombatomana tamin'ny tiany io ty ihany amin'ny zay fotoan'izay alohan'ny mety hidirany an-tanety dia miakatra ihany na mitombo hery hatrany izy raha ny vinavinatrany ary mety tonga ho rivo-doza amina tanjakana sokajina forte tempête tropicale zany izy alohan'ny hidirany an-tanety zany hoe rivo-doza zay ary mety rivo-doza any amin'ireo toerana mety ho voakasika ireo ny amin'ny tapany avaratry zay. Na izany tsy mbola misy hatreto ny filazana loza mahakasika ny fisian'ity andro ratsy miforona ity eto Madagasikara saingy mila mailo hatrany manaraka ny fivoarany toetr'andro ny tsirairay indrindra ireo any amin'ny tapany avaratry ny nosy. Amin'ny ankapobeny omaina ny andro antsika eto Analamanga raha toa ka mitoko kosa ny orana mitsitokotoko any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny ao amin'ny faritry Sofia sy Diana, ny faritry Melaka ary ny faritry Atsimo andrefana. Ty izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity naizanaiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafy indray ary tombo kilasy tombo vavelo matoko. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté ny vaovao avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.